Vosy Andrianarsoa naverina any Amponja miandry fitsarana amin'ny 9 febroary 2024. Filatsahako vidiny Andry Rajoelina apetraka amin'ny fahendren'ny HEC ny hoavin'i Madagasikara. Mpianatra afaka baccalauréat 2024 ny taona 2024 vao mety hanomboka ny taom-pianarana rary. Zoma 8 septambra 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tombovavy tonga soa indrainao atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao mpanajana aminaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny fiarany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany mila atao mazava tsara sy tanimbe sy ny maro ny lisitra ireo mpifidy ao anatin'ny birao mpifidianana iray, ny toerana sy nisany birao mpifidianana amina fokontany iray. Fanamariana nentiny avy amin'ny antokontsika Madagasikara izany nandritra ny fampahafantarana nisan'ireo birao mpifidianana manerana ny nosy nataony seny tetsy amin'ny foibe toerany androany. Fantatra fa hiparitaka amin'ireo birao fandatsaham-bato 7,4 alina mahery ireo mpifidy 4,37 sy 3,4 alina sy 1,20 tapitrisa manerana ny nosy. Zavandria Mahefa, Andry Rakotomalala. Ny tombo 2 latsaka kely ny isan'ny birao mpifidianana isan'ny rahaka manerana ny nosy amin'ity fifidianana 13 ity raha noharina tamin'ny fifidianana 12 izany hoe amin'ny isa 5,7 sy 7,4 alina ny birao mpifidianana tamin'ity taom-pifidianana ity raha toka 7,7 sy 5,4 alina izany tamin'ny fifidianana farany. Noho ny fitombon'ny mpifidy no nampiakatra io isana birao mpifidianana io raha ny fanazavana avy amin'ny CENI. Ny antony fitombona dia tsotra ny tombony olona raha 10 millions mahery izy tamin'ny fifidianana communal farany dia efa 11 millions mahery izy zao 0,43 000 dia ny fokotany anankiray ohatra hoe fokotany amina tanan-dehibe reny matetika no mitombo ny olona dia ny 700 foana dia raha mihoatra izy ohatra izy hoe 100 izy taloha lasa 700 dia tsy maintsy zaraina anankiroa le bureau de vote izay le atao hoe éclatement. Androany no nampafantatra ny rejisy mpifidianana sy nisan'ireo birao fandatsaham-bato tamin'ireo mpiantsihatra ara-politika sy ny firaisamonim-pirenena atetsy amin'ny foibe ny CENI. Tsy mbola tena mazava nefa io fampafantarana nentin'ny CENI momba ny birao mpifidianana androany io ka nitondran'ny antoko-timy masosikevitra sy fanatsarana avy amin'ny CENI. Ohatra amin'izany ny tokony amoahana mazava ny lisitra ireo mpifidy isaky ny birao fandatsaham-bato. Satria raha mijery zany ny présentation natao teo dia nampiseho fotsiny izy hoe reto ny lista ny bureau de vote sy ny emplacement. Tsy tena misy emplacement ary moa zany fa le hoe filazana fotsiny hoe le trano école sa inona. Fa ny tena zavatra nangatahana sy nandrasanay dia ny hoe ataovy miseho mihitsy ny lista ny bureau de vote rehetra, ny isan'ny mpifidy ao anatin'le bureau de vote ary ny toerana misy an'le bureau de vote, zany hoe coordonnées GPS mihitsy zany. Zay ny logika kokoa satria inona moa ny antony anatrehana an'izay mba ahafahana manara-maso hoe tena misy tokoa ve ty bureau de vote ty rehefa tedaviny ty dia hita firy tokoa ny isan'ny mpifidy tokony ao anatiny ao, mifanaraka ve ny isan'ny mpifidy izay avoaka ny aty amin'ny CENI foibe sy ny tena zava-misy marina eo anivon'le bureau de vote. Fanontaniana napetraka atao ihany koa dia ny hoe misy bureau de vote daholo ve ny fokotany rehetra ary tokony fantatra ihany koa zany amin'ny isana bureau de vote eo hoe raha tena voatsinjara isaky ny bureau de vote ny lista zany ny olona ny mpifidy zany ao anaty fokotany iray dia tokony ho hita izay ny zavatra tena ny andrasana sy ny takiana napita moa zay satria tsy izay ny zavatra nisy teo androany. Efa hita rehefa azo amarinina ao anatin'ny tranokala ny CENI avokoa ny lisy mpifidianana sy ny birao mpifidianana amin'izao fotoana izao ho ihany ny CENI. Maro tamin'ireo mpiantsehatra hafa ihany koa no mbola nametraka ny aiainy mikasika ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Nanamafy kosa ny CENI fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fifidianana na izany eo amin'ny lafiny ara-bola na eo amin'ny lafiny ara-pitaovana. Efa iroso amin'ny fampiofanana ireo birao andrafitra ny birao mpifidianana ihany koa ny CENI amin'ny herinandro avy io raha ny fanazavany. Tsy ampy ny fanomezana sehatra ireo avy amin'ny firaisamonim-pirenena eo amin'ny rasa magaika ny CENI satria misy ny anjara fanaramaso tokony ataon'ny solondena ny kandida ihany koa hoy Constant Ravelson mpandinika fiainam-pirenena. Resaka mila atao ihany koa ny fanovana ny mpikiambany CENI fa tsy ireo avy amin'ny fitondrana ihany no andrafitra azy. Afitra Sondrabe, Lucien Tsiry, Mathieu Princy. Mikiribiby ny CENI amin'ny fikirakirana ny fifidianana kanefa maro ireo tsy fahatomombana ny fanampimenemenina ny rehetra. Miodikodina izy amin'ny valiteny omena ireo kandida mikasika ny fangatahana samihafa. Efa tsy nahay nanao lisy mpifidianana mandrakizao, tsy mahay, tsy mahavita.
compétence sy incompétence nresaka am'izany tsy mety mamoaka akariary fa mangatakandro asa inona mbola amboamboarina ao tsy mety mamoaka akariary avy etrano hoe ty ny listry ny birao mpifidianana eo nge vitanaina olotsotro zay a na vitan'ny candidat ny manamarina hoe ty misy fokotany ray lazay fa misy bureau de vote telo ony nefa ny olona anatin'le fokotany ara ronjato. Mila fivoriana akamian'ny solombavam-bahoaka mba handrosoana lalàna hanovana ny mpikambana ny voameramalo eo tena misahana ny fifidianana araka izany ny olon'ny fitondrana ihany no mbola mandrafitra ny seni hatramin'izao. Mba tsy tsay Kristian kosa no prime ministre eo fa mila prime ministre ifanarahany rehetra momba ny resaka fifidianana mazava tsara madio ary ireto tsy maintsy ovaina amin'ny gouvernemanta ovaina ihany koa ministre ny intérieur iny de tompo menakely tena namoatsampona mihitsy ary hita-porofo hoe tokony ovaina am'izao fifidianan'izao. Ministry ny fitsarana, ny ministry ny filazam-baovao sy ny communication sy zany de resaka tsy izy mihitsy raha zany mbola eo mandritra ny fifidianany. Raha hanao ka tena hanao aza miantso fivorian'ny député hanova ny lalàna momba ny seni satria io seni ankehitriny io solo-tenana andry mpitondrana sy andry mpanjakana no tompony laka ao anatiny io, solo-tenan'ny assemblée, solo-tenan'ny sénat, solo-tenan'ny ty rehetra ty tsy ohatra ny seni tany aloha hoe olona tena solo-tena zay tena mahay sy tena mahaleo tena kasika amin'ny fifidianana mitao. Tapimaso any rehetra no re matetika amin'ny fanamboarana ataon'ny seni isan'izany ohatra ny fikasana nolonan'ireo ratsa mangaiky ny fotony varinany amin'ny fananany Andry Rajoelina frantsay ny rehetra kanefa ny seni manohy ny fikirakirana ny fifidianana ihany. Manodidina izay vaovao fifidianana izay ihany nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Ambohida ny amin'ny tokony anafoanana ny filatsako vidiny Andry Rajoelina toko hery vaovao ny Madagasikara sy ny Malagasy miara-miainga mila petraka ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny HCC no avy ny firenena ho ny faneho-kevitra takin'izy ireo ihany koa ny ametrahana fifidianana madio ara-dalàna ary ekeny rehetra. Tato vaovao-ny Ravirazafy Maheny eo amin'ny sary sy rindran-tsary mbola hava-tsara. Mampametra-panontaniana ny maro nazahoany Rajoelina ny certificat de nationalité malagasy manainy isina kajikajy politika avy amin'ny HCC na koa tsindry mahazo ireo mpikambanao ireo kandida vao hitsakitsaka hatrany lalàna velona eto amin'ny firenena barofo no anjaka eto raha izao no mitohy tsy avy amin'ny fanoenana no mety aviany korontana fa noho ny fanaovany fanjakana tsinotsinona ny mpiray-tandrazana eo ny fanapara-pahefana amin'ny fifidianana sy ny fanenjehana ny mpanohitra ary fiheveran-tena ny mpitondra ho ambony lalàna. Dia satria izy tsy mizaka intsony ny firenena malagasy io dia tsy mahafeno zany ny fepetra takina lalàna ahafahany milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Le article 42 foana zany no hitondrana an'ilay fitoriana io satria arak'ilay andininy io ny lalàna io dia rehefa misafidy ianao maka zopirenena hafa dia midika zany izay fa manary an'ilay zopirenena malagasy. Dia mahakasika an'ilay certificat de nationalité izay efa resaka be nandritra ny herinandro iny milaza hoe araka ny lalàna tokony mbola misy décision zany ao anivon'ny tribunal de première instance zay vao afaka manapaka amin'ny ministre raha ohatra ka anao sonia le certificat de nationalité. Mipetraka zany amin'ny fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe misy mpitsara ve teo anivon'ny fitsarana manaiky satria an'ilay fanaovana le certificat de nationalité io nanaja ny lalàna tokoa ve sy ny procédure velona mipetraka eto Madagasikara ve no nanaovan'ny ministre ny fitsarana sonia an'io certificat de nationalité io. Ankoatrany toko HVM sy MMM andrasana ihany koa fametrahana io atota taratasy fitoriana avy amin'ireo kandida hafa izay manohitra ny firotsako vidiny Andry Rajoelina. Ny ampelatany any HCC izao no avy ny fifidianana ho avy sy ny filaminana manerana ny nosy. Mametraka ny heriny amin'ny fanindrina ireo fahefana mpampiatra lalàna ny fitondrana hatramin'ny azon'ny fitondrana hoy ny mpandinika raharam-pirenena Constant Ravelson nanolotra lalam-pahendrena roa ahafahana manova ny toetra raha amin'izao ny tenany mba andravonana ny zavamisy andraikitra lehibe andrasana ho an'izay lahy ny filoham-pirenena ihany koa ny fanovana ny zavamisy eto amin'ny firenena araka ny faneho-keviny. Afitra Solondraibe, Lucien Tsiry, Mathieu Princy.
Firenena ny resaka andraikitra ny rehetra tsy hanavahana andraikitra ny manarina azy. Mibaribary ny filetehan'ny firenena nandritra ny fitondran-drajoelona. Sainy manao didy jadona sy manapatra ny fahefana. Mifandonatra ny mpanao politika manoloana izany. Manao toivakana ny fanambarana ataon'ny fanoherana. Maneho ny heriny ihany koa ny fitondrana hatramin'ny fametrahana ny filatsaka hofidian'ny Rajoelina. Misy teboka manahirana mitrangy eto amin'ny firenena manoloana izany. Toy zavatra misy izany dia hoe etsakilany le mametraka resaka lalàna sy ny sisa fanajana ny ara-dalàna sy ny rarina. Etsy andaniny le mametraka hoe eto amiko ny hery. Zay no misy. Fa raha ohatra ianao manamafy tokoa ny fitarihana nataon'ny FFKM tahaka ny lazain'ilay kandida anankiray, ny zavatra tokony hivoaka avy amin'ny kandida zany na avy amin'ny mpanohitra na avy aminay olom-pirenena tsotra dia lalana azo ifampidinihana hoe afaka miaraka amin'iny lalana iny ve rehefa tena samy tia tanindrazana. Tsaroa fa ny lalàna 2018 zao hitrikitsihany reto mpitondra reto fa tsy maintsy mbola arahana amin'ity fifidianana 2018 anefa no nalaza indrindra eran-tany fa iny fifidianana ratsy indrindra teto Madagasikara. Nisy ny sosokevitra heverina ivoahana amin'ny fahasahiranana kanefa tsy mikitika ny fifidianana ho avy natolotra ity mpandinika raharaham-pirenena ity. Manana andraikitra amin'ny fanolorana hevitra anatsarana ny fifidianana ihany koa ny olom-pirenena ankoatra n'ireo atoko sy mpifanandrana anaty fifidianana raha ny fanazavana. Izy rehetrarehetra ireo ve ifanometeny ary atao fifanekeny atao firenentsika hoe avoay daholo zay mikasika ny resaka nationalité aminareo tsirairay avy ireo kandida rehetra sao mamoaka daholo kariary. Ary rehefa mamoaka kariary ohatr'izay dia manao finianana eo anatrehan'ny fitsarana mihitsy fa miala amin'izay mety ho fankatoavana firenekafa na fifehezana firenekafa zany hoe zay nationalité hafa zany miala tanteraka amin'izay renoncer ary miala tsy mipodikoa définitivement irrévocablement. Inona no misakana zany? Dia avy aloha izay tsy hanao ho hitan'ny havany eo. Mbola maro ny fanovana miandra ny firenena aorian'ny fifidianana izay andrasana amin'ireo nilatsaka hofidiana ohatra ny Constant Ravelson raha adio araka ny tokony ho izy ny fifidianana ho avy. Olona mahazaka sy mahavita izay fanovana izay ny tokony ampindramina fahefana. Fa nitondra ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny mpanao politika Paul Rabary sady lehibe nantoko. Mazava ho izy fa tsy nazoto ny rotsaka ho kandida ireo nanatsoaka ny antota taratasy firotsaka hovidindy fa mikajikajy ambadika hafa toy ny ampalaza azy fotsiny andry. Eo ampelatana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa ny fanapahan-kevitra rehetra amin'ireo kandida mpifaninana hafa. Fanadiadiana. Ny tsy fananana ento-manana amin'ny fifidianana ary ny tsy fanekena ny HCC sy ny CENI no nahatonga ny atokony fireneko atarian'ny Paul Rabary tsy nandrotsaka kandida ary tsy hanohana kandida. Ny an'ireo nanatsoaka ny fitoriana hofidiana kosa katsikajy hafa izy ao any tombotsoany manokana. Milatsaka izy fa mety députation ny teny etretiny fa tsy filohan'ny repoblika fa mahazo fotoana manokana izy ahafahany manao publicité ny tenany ahafahany milaza ny heviny dia amin'izay manana fotoana vaovao izy sa manana ny objectif ampy fomba fiady daholo ihany zany. Le politika koa misy katsikady tsy hitantsika vahoaka aty ivelany fa ao anatiny ao ohatra n'izao hoe miaraka milatsaka daholo ny premier tour fa amin'ny deuxième tour miaraka indray raha mafy ny antoko raha nanana neutre manana ny antoko dia mirotsaka tao anatin'ilay izy fa hatreto aloha zany mbola marefo mbola tanora oatra ny antoko dia mila fiomanana. Mahakasika ny HCC indray nilaza ity mpanao politika ity fa efa fankatoavana ity rafi-pitsarana ity ny nisina kandida 10 mifaninana. Ary rehefa miresaka sika hoe lalàna dia tsy maintsy afa-tsy ny HCC ihany mandidy farany amin'io. Ho avy zao ny fitsarana HCC voalohany dia tsara ny HCC. Ny fisina kandida maro samihafa mihoatra ny 20 dia efa milégitime sady ny rôle ny HCC. Andrasan'ny mpanara-baovao maro ny mety ho fanapahan-kevitry ny HCC farany mahakasika ireo kandida na feno fepetra na tsy anjarany seny indray avy eo ny toy ny raharaha.
Lafim-baovao hafa kosa indray amin'ny 4 febroary 2024 izao indray no hiverina hiakatra eo anoloan'ny fitsarana ny Londres ny taleny kabinetra ny fiadidina ny Repoblika teo aloha Romivo Sandrianarso no niraharaha kolikoly avo lenta amavo saringotra azy. Naverina ny amponja indray araka izany tena ny miandro io fotoam-pitsarana io. Nandahatra amin'ny farany fiampangana azy moa ity olona akaiky ny filoham-pirenena ity nandritra ny fiainona azy androany teny amin'ny fitsarana tany Londres. Malagasy maro no tonga nanatrika izany fotoana izany. Onjalalana Manana Manu Randriamalala. Androany no niakatra fitsarana tany Londres niraharaha kolikoly sy fitakiana vola be nataony Italeny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha Romivo Sandrianarso tamin'ilay orinasa vahiny mpitrandraka rena kibony tany Gemfield. Vola mandidy 500 tapitrisa francs suisse no nangatahany tamin'ny orinasa mpitrandraka ity miampetrabola 500 amin'ilay orinasa. Efa nanomboka tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo Romivo Sandrianarso no nitako vola tamin'ity orinasa ity raha mifampangana azy. Nandahy izany tanteraka moa ity Italeny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha ity nandritry ny fitsarana azy. Malagasy maromaro no nanatrika ity fotoam-pitsarana ity androany. Izy ireo izay tsy navela niditra daholo tao anatin'ny salle d'audience. Raha tsy haivana dia 14 aogositra lasa teo no voatazona any amin'ny fonja Londres i Romivo ary ny ampitson'ny partany vaovao io dia nesorina vetrany tamin'ny toerana mahataleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika azy izy. Ny fitondram-panjakana rahateo ny alailany ary nilaza fa tsy nalala ny antodian'ity farany tany ivelany. Amin'ny 4 febroary 2024 indray ny fotoam-pitsarana azy ary naverina ny amponja Londres miandry izay fotoam-pitsarana azy izay izy. Nagaga ary nanaitra ireo mpanao politika sy ireo olom-pirenena ny filazana fandrokizisionena ireo mpitandro ny filaminana hatramin'ny rampitso sabotsy. Fanontaniana no napetraky ny sekretera jenerali natoko HVM hoe fangana atao hiaro seza n'olon-tokana sy ny filoham-perinasa izy ireo fa tsy natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Raha naneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Miala irary no mbana simbola hava-tsara. Tompon-daka amin'ny resaka fanjokan-dalàna ity fitondrana ity raha ny zava-misy hitondran'izy ireo ny firenena amin'izao fotoana izao no jerena. Manao ny dany kibony sy izay tiany hitondrana ny firenena izy ireo. Amin'izao fotoana izao, fantatra fa nataon'ny filoham-perinasa ao anatin'ny mianatra amin'ny rampitso sabotsy ireo mpitandro ny filaminana araka ny taratasy navoaka ny prefet Antananarivo. Fanapahan-kevitra izay noraisina ho tombontsoany manokana kanefa dia efa voafaritra fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary mpandry fahalemana eto amin'ny firenena no nanaovana azy ireny ary volam-bahoaka no anakaramana azy ireo. Karazam-panontaniana no napetraky ny sekretera jeneraly ny atoko HVM raha naneho ny heviny mikasika ity raharaha ity. Mampametra-panontaniana ihany ilay izy hoe iza tokoa moa no tena mamboly korotana eto Madagasikara, izahay izay ataoko hoe mitaky ny fanaran-dalàna ve sa izareo izay manitsakitsaka minia fotsiny manitsakitsaka ny lalana velona Madagasikara. Akory koa moa ny agagana satria réquisitionena mihitsy ilay mpitandro filaminana ao anatiny 3 andro izay iarahantsika mahita fa 3 andro izay ao anatiny fametrahana ny candidature ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Dia fanontaniana no apetrakinay hoe moa ve le mpitandro filaminana miasa ho an'olon-tokana fa tsy miasa ho an'le firenena sy ny vahoaka malagasy. Sanatravina ve ny intérêt ny Andriamatoa filoham-pirenena irery ihany no arovan'le mpitandro filaminana ao anatina baiko tokana. Tsy mety zany satria averina indray mandeha tsy misy korotana eto. Tsy tany miady akory Madagasikara ary mbola milamina ny vahoaka na dia fampijalian'le mpitondra ao anatina kaikaika ny tsy fahantrana sy ny tsy fahampiasakafo sy maro samihafa. Fa maninona ary ny olona mijaly amina tsy fandriam-pahalemana amin'ny halatra omby any amin'ny tafika any amina ataoko hoe famakina trano isanandro tsy hanaovana réquisition ana force de l'ordre. Fangany préfet Antananarivo ireo tompoko afaka misolo tena ny vahoaka malagasy ka miteny ao anatin'ny taratasy hoe amin'ny alàna ny vahoaka malagasy boka ireo tompoko mba tsy ho viraiviraitsika anatina forme na zavatra ohatran'izany ny fiandrianany ty firenena malagasy ty. Tsy tokony andeha anjambany tsy manaraka baiko fotsiny ireo mpitandro ny filaminana fa tokony mandinika amin'ny fijery tsy miangatra ireo izay tena mamboly korotana eto amin'ny firenena ho hiatrany ity mpanao politika ity. Oka kosa mba le olona mitaky ataoko hoe minia mihitsy manitsakitsaka na lampanorenana sy nalàna velona misisika manao tsisika amina fanaovana candidature amina zavatra tsy tokony izy no ampiasanareo ny force de l'ordre fa tsy hoe akory ny vahoaka milamina ny mpanao politika maneho hevitra araka ny tokony ho izy. Ny FFKM izay miezaka hitarika adihevitra ampitoniana eto Madagasikara no darofana fotsiny anatina fanapahan-kevitra ohatran'izany. Moa ve misy état d'urgence manokana eto Madagasikara
ka rekizonena mihitsy ny hery ataoko hoe ny herim-bahoaka ahafahana mamoritra fotsy ny vahoaka mba tsy hiteny mba tsy hainao hevitra raha tsy hoantsika zany ary fiamorana lavitra be ao anatina demokrasia. Mafana tanteraka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Baraingo an'ireo olom-pirenena tsy ankanavaka ny nafahan'ny filoham-pirenena nametraka ny tonta-taratasy filatsahako fidiana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa angamo mahazo mirotsaka kandida indray raha ny lalàna no jerena. Iza izany no nanome azy ny taratasy manamarina ny fizakan'ny zoam-pirenena malagasy ka nahafahany namendo ireo antonta-taratasy filatsahako fidiana. Samy andry izay mety ho toy ny tsiraraha ity noho izany ireo olom-pirenena sy ireo antoko manana kandida ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Fa iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fifidianana. Fepetra maro no takiana ho an'ireo kandida hirotsaka fidiana filoham-pirenena. Anisan'izany ny fananany zoam-pirenena malagasy sy ny fandoavana ny antom-bola 200 tapitrisa ariary. Ny HCC no mandinika ireo antonta-taratasy firotsaka fidiana ary ity rafitra ity ihany koa no mamoaka ny lisitra ofisialy n'ireo kandida voatazona rehetra. Ireo rehetra tsy mahafeno ny fepetra rehetra takiana araka izany dia tokony hintsana avy hatrany hoy ny fandarana miara-manonja Androany. Onja lalana Ranaivo Manana, Manora Andriamalala. Raha mpito 7 septambra farafahatarany namoaka ny lisitra ireo kandida nafen'ny fepetra amin'ny firotsahako fidiana ho filoham-pirenena fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Mety misy amin'ireo kandida nanatra ny antonta-taratasy firotsahako fidiana no mety hilatsaka aorian'ny fandiniana ataon'ny HCC. Maromaro ny fepetra takiana sy mila arahana anekena ny taratasy firotsahako fidiana kandida iray. Anisan'izany ny taratasy fanamarina-ponenana. Araka ny lalàna dia tokony nipetraka iam-bolana teto Madagasikara farafahakeliny ny olona iray maniry ny hirotsaka fidiana filoham-pirenena. Eo ihany koa ny fizakan'ny zoam-pirenena malagasy sy ny fahafenoany ny antom-bola 200 tapitrisa ariary. Fepetra iray anisan'ny takiana ihany koa ny fanamarinana ny fandoavany hetra na ny 211 bis ary koa ny fananany toko politika nandrotsaka azy. Ho an'ireo kandida nantolotry ny olo-boafidy dia tokony olo-boafidy 50% farafahakeliny no manao soni izay fanolorana azy izay. Misy amin'ireo zany dia tsy maintsy tsy hoisan'ny kandida satria tsy nafeno ny fepetra. Efa eno amin'ireo nge hoe misy koa reo olona nanatra ireo tsy nanana tsy nafeno an'le caution 200 millions d'ariary. Misy ireo olona ireo tsy nazava ny hetrany. Misy koa zao eo hoe tsy ny certificat de nationalité ny sadasada dia tsy mety zay. Zany hoe misy masotsivana maromaro zany eo ho jerena voavaka zany ho jerevana hoe kandida ty na ty na ty. Zany hoe tsy mila tataitra zany tsika manaraka sy mijery ny raharaham-pirenena fa mivoaka ny HCC eo tsika vo mijerijery amin'izay hoe iza ny kandida ka raha sanatry aloha sanatry avoko mihitsy raha mbola ao le filoha ampy aminasa dia hafa ny fipetrany amin'izay. Tia anatina lalàna mihitsy hoe zao ny olona afaka ho kandida ho filoham-pirenena eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Ireo rehetra tsy mahafeno ny fepetra ireo araka izany dia tokony tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra ireo kandida ho fidiana filoham-pirenena. Hatreto, kandida 3 no nanesotra ny taratasy firotsahako fidiana omaly. Kandida 20 araka izany no mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny CENI. Any Mahajanga tafapetraka any amin'ny distrika ny Marivoay ny HPR na ny hetsika pro Ravalomanana. Natonga solitena avokoa ireo mpikatroka avy amin'ny fokontany 13 manerana ny Marivoay. Notontosaina nandritra ny fananganana ity vovonana ety ihany koa ny fifidianana izay filoha hitarika ny HPR any an-toerana NBS Mahajanga. Ny distrikan'ny Marivoay no distrika voalohany atao faritra Boiny no nametrahana ny hetsika pro Ravalomanana na ny HPR. Ny birao avy any Mahajanga no nametraka an'izany eto amin'ny distrikany Marivoay ity. Fokontany 13 eto Marivoay no nahitana solitena avokoa nanatrika an'izany fametrahana an'izany HPR izany ary natao teto koa ny fifidiana ny filoha intantana an'izy ireo. Ny joro androany ny HPR teto Marivoay izay niarahana tamin'ireo fokontany 13 izay misy eto amin'ny commune Marivoay ville. Dia aorinan'izay no misy ny fijoroany ezaka ndeha ampijoro ny HPR eto anatin'ny distrika Marivoay.
ny ASPR dia fikambanana anankiray andeha anao zay ampandany ny filoha Marc Ravalomanana andeha anentana ihany koa ireo ny vahoaka eto amin'ny distriktan'ny Marovoay mba azoto andray anjara amin'ny fifidianana. Vonina ampandany an'ny filoha Ravalomanana eto amin'ny distriktan'ny Marovoay raha ny etsika Ravalomanana no resahana araka nanambara ny filoha mitantana ny eto Marovoay ity izy. Nanambara moa izy ireo fa hiezaka hanapiretaka izany ato anatin'ny distriktan'ny Marovoay ray manontolo. Raha tsy hiofina dia misy natao hoe rive gauche sy ny rive droite eto Marovoay ka ezahana ametrahana an'izany ASPR izany. Ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ihany no heveriny olom-pirenena fa andraiky ny ankehitriny. Miankina amin'ny fitondram-panjakana ihany no isian'ny filamenana eto Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra. Tsy ampy anefa ny fanabeazana ara-politika ny olom-pirenena ho ny mpandinika Paul Rabary ka mahatonga ny ankamaroan'ny olona tsy dia mandray anjara loatra anaty raharaham-pirenena. Ravorazafy Mahena, mbola ava tsara. Zara raha tazana amin'ny raharaha politika ny olom-pirenena varina mitady isan'andro ve sa tsy fantany andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao katiky ny fifidianana izao ny fandehanana mifidy ihany no heverin'ny tsirairay fa andraikitra miandry azy. Raha ohatra na manokana aloha tsisy andraikitra eksikotiny mifidy misy mpifidianana dia manoratsa anarana izay ny andraikitra mifandrakana miantoka ny filaminana. Zava-dehibe tokoa ny fandehanana mifidy saingy mitaky andraikitra hafa izany no koa sy Paul Rabary tsy latsaky ny folo ireo kandida filohampirenena ka tokony andinika tsara ny mpifidy tsirairay tsy baiko ny volana t-shirt fa ny fotikevy. Raha ny lalako omban'ny fifidianantsika eto Madagasikara dia tsy miova nandritra ny 13 ny tena marimarina koa tamin'ny hoe campagne américaine nanomboka nataon'ny professeur Xavier Albert taoriana ny tolona 1.9 dia teo nanomboka io resaka hoe mizara t-shirt rindrakira fety foana io zany. Ny vahoaka koa ny manana ny olana andavanandro dia hoe amin'ny fotoana anankiray tsy fantan'ilay izy adino ilay izy fa misy fotoanany koa mety sarony ihany ny apahany kely indrindra amin'ilay zara resantsika dia fa navitana izay diditsika. Tsy hoe sarotra ilay izy dia tsy atao, tsy hoe tsisy manao ilay izy dia tsy atao fa aminay atidin'ny antoko politika ny manabera politika ny vahoaka malagasy. Tiondalana lehibe ho an'ny firenena nisy ny fifidianana amin'ity taona ity samy milaza ny olom-pirenena fa leo izao fitondran'izao ka tsy maintsy fifidianana ihany no azoana manova ny mpitondra. Vaovao-ny sosialy tsy mitsaha mitotongana ny fahefa-mividy mitombo ny vidim-piainana samy matsapa ny rehetra fa mihamafy sy mihasarotra isan'andro ny fiainana akanefa tsy maintsy iainana sy ahatrehana. Ny olom-pirenena tsirairay dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny sehatry ny fifidianana mba ho antoky ny fampandrosoana ny firenena sy andravonana ireo karazana olana sedrain'izy ireo. Antsa Prinsia, mbola ava tsara. Mafy ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mampitaraina ny malagasy amin'izao sahirana ireo renim-pianakaviana karakara ny fidiran'ny zanany any an-tsekoly noho ny tsy fananana sy ny tsy fahampiana ao an-tokantrano manampy izany koa ny tsy fisian'ny tsena. Eo ihany koa ny fanararotana sy ny kitoto ataon'ny jirama ny tsy fandriampahalemana maro samihafa izay miseho etsy sy eroa na andro na alina ka mankaleo ny vahoaka malagasy amin'izao fitondram-panjakana izao. Malahirana jirama mangalatra zalapanao konteo aza ny jirama anay raha zao efatralina nanjary efatretsika mangalatra izy zany asa natamin'ny le alatra amin'ny vidim-piainana aloha ohatra ny zavatra ihany satria tsisy an'izay filoham-panjakana tonga teo ka nilaza hoe eny io hitako daholo zao hatramin'ny fanjanahantany fa tsy nisy an'izany hoe eny io fa izy maintsy misondra foana. Piana amin'izao tena enjana mihitsy tena tsy mikaikaiky mihitsy zany reny mpianakaviana amin'izao andreo fa amin'izao vaninandro fidiran'ny mpianatra izao. Tena zao tsena zao tsy dia tena tsy misy mihitsy fa zany hoe fa asa atao ty dia tsy maintsy mamoaka maraitsy hariva dia mampiditra amin'ny hariva mamoaka maray. Jirama fampidirana mpianatra tena mankaleo daholo zao tsisy zavatra manjary mihitsy ny amin'izao ohatrany tsisy manjary tsony aloha raha salamiko manokana hoe mifiainana miakatra ny mpianatra zao efa ila tsy hianatra tsony amin'izao fotoana izao raha salaminy anay zao mbola tsy mianatra hatramin'izao raha le mpitondra amin'izao aloha ny tondra dia ohatrany tsisy fiainana vanona tsony. Leo ny malagasy ka tokony mandray andraikitra ny fanjakana manoloana ny fiainam-bahoaka satria izy ireo ny tompon'antoka voalohany manoloana ireo olana maro sedrain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao.
pejy ny fampianarana kosa indray ho simba tanteraka no avy ny tanora malagasy raha mitony tsy firarahin'ny fanjakana ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ho ny CSS Androany. Ho sahirana ireo mpianatra vao afaka fanadinana baccalauréat tamin'ny taona ity satria vao manomboka dia taona fotsiny no miandry azy. Nanamafy ny CSS fa tsy misy fampianarana raha tsy mivaly ny fitakiana. Zavandria Maefa, Andry Rakotomalala no mitatitra ny vaovao. Amin'ny taona 2024 vao mety hanomboka ny taom-pianaran'ireo mpianatra afaka fanadinana baccalauréat farany teo raha minimanao be marenina sy minimikipy manoloana ny fitakiana ataon'ny mpampianatra mpikaroka ny fanjakana ho ny CSS Androany. Tamin'ity taona ity vao nisy izany université maty ny fanindran-dalana tamin'ny salon des études no karakarain'ny université izany ho ihany ny CSS. Hitan'ny mpianatra daholo ny zavatra miseho teo amin'ny université. Eo zany no salon le reto avy ny spécialité sy ny karazana. Fa eo koa zany ny université kay ohatran'izao kay le grève ety tsisy mivony toram-pianarana mpampianatra eto amin'ny arabe eto mitaky ny fitakiny hitan'ny mpianatra tsara ny zava-misy. Fa saingy zao mampalahelo anatiny ireo mpianatra ireo anie ka mamanantena ny tonga dia hianatra fa zao nefa raha izao zavatra ataon'ny fanjakana izao aveliko tsara ataon'ny fanjakana dia tsy ho vita mihitsy ity ane universitaire ity raha amin'ity taona 2023 ty fa any ny 2024 any angamba dia mbola anao an'ity 2023 ty dia raha tsara ny tantana zany dia tsy hiditra hianatra ireo mpianatra raha tsy any 2025 satria izay vao vita zany ty any ety. Nanome valokafatra ho an'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mahakasika ny teny fisaorana nataony tao anaty pejy Facebook ny ihany koa ny CSS Androany. Nisy tamin'ny Facebook nataony ministry ny fampianarana ambony hoe miaraka hono ny professeur titulaire sy mifitokolo ao amin'ny CSS miaraka amin'ny misaotra ny filoham-pirenena dia zao no ataoko anareo ny lalàna atao amin'ny CSS dia mipetraka tsara ka ny tenkitery aloha hoe ny olona mahazo lalana rao na koa ny fivolombe no mandeha miresaka na manaparitaka zavatra eny amin'ny aino aman-jery. Dikan'izany izany zavatra izany dia fandikana lalàna atao amin'ny CSS. Noho izany tsy valabona mihitsy reny resaka reny raha ny anaran'ny CSS no entina miresaka. Nanamafy ny CSS fa ny fanjakana no tena fototry ny olana tsy mampandeha ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo. Entitra ny CSS fa raha tsy mivaly ny fitakiana tsy mitohy ny fampianarana. Isan'ny hodinina mandritra ny fihaonana nataon'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana, fampianarana ary fiofanana ny fampitovian-jo sy fampisitrahana ny rehetra fampianarana. Iray ao anatin'ny lohahevitra 7 izay hojeren'izy eo, araka ny fampahafantarana atao Tetsy Anosy Androany. Avitra Soldrabe, Lucien Tsiry, Mathieu Princy. Iroso amin'ny fikianan-doha lehibe ireo mpisehatra eo amin'ny fanabeazana, fampianarana ary ny fampiofanana manerana nosy ny 12 sy ny 13 ny volana septambra izao. Handinika sy hanatsara ny lafiny eo amin'ny osehatra ireo, ifanaraka amin'ny fenitra sy ny fanatsarany iraisam-pirenena nodinihana tany Amerika ny farany teo. Lohahevitra 7 mazava ny ompanan'ny fihaonana, tohanany avy amin'ny UNICEF na ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny ankizy, ny sampana mpandrindra ny fifanarahana maneran-tany ho an'ny fanabeazana sy ny tahirim-bola iombonana momba ny fanabeazana eto Madagasikara. Tanjona lavitrezaka na ny vina 304 no andrasana mandritra ny fitadiavana vahaolana anatsarana ny sehatra araky ny fanazavana. Eo andalana zany isika zao andrafitra sy ambolavola hoe aiza tsara amin'izay ny tena lalana izoran'ny fanabeazana, fampianarana, fanofanana, ny fandrina moa dia hatrany amin'ny 2030. Dia eo ihany koa moa ny plan sectoriel izay farana amin'ny Desambra jerena hoe aiza ho aiza ny fanovana na hoe réforme izay stipulé tao anatin'ny plan iny mandidina ireo tematika sasasasany ireo satria mifandray betsaka amin'iny ireo lohahevitra ireo ary ny rarina koa dia mandray any amin'ny fomba ampiarana le loi d'orientation vaovao ihany koa ny tematika antsika. Eo ihany koa ny lalàna na hoe loi nationale pour le décentralisation émergente à Madagascar izay efa mivoaka. Ny lalàna LOSEM na ny loi de l'orientation générale du système éducatif de Madagascar avokoa no fototra iangan'ny fanatsarana mandritra ny fihaona tanterahana eto Antananarivo io. Mivoatra manaraka ny toetrany andro ny fanabeazana, fampianarana ary fampiofanana.
tsy azo adinoina kosa nefa ny lesoka maro samihafa nitsongadina tamin'ireo sehatra ireo ka mila hijerena vahaolana maika ihany koa fa tsy hodintsy hita. Raha mahita ny fahasarotan'ny fitadiavana asa sy ny famoronana asa eto amintsika, tanora maro no mivenjivenjy tsy mahafantatra akory izay lalana tokony izorany noho ny krizy ara-tsosialy samihafa. Tsy mitaza-potsiny fa mahatsiaro mananandraikitra amin'izany tanora tiako Madagasikara hanampiny ireo tanora mitovy aminy. Zavandria Mahefa, Andrira Kotomalala. Politika ny fampananana asa, tanora manana asa sy afaka mivelatra amin'ny sehatra isan-tsokajiny. Io no tanjona apetraka ny tanora tiako Madagasikara etsy amin'ny distrika Tsimondano. Nanomana ny work programme izy ireo, apaikady sy programa natao an'ny tanora mba hisitrahana asa sahaza sy miendrika. Misy filière maromaro ny fiofanana tolotra izany ato misy ny eo amin'ny resaka agriculture, élevage, fiompiana moa zany, misy ny eo amin'ny resaka varotra, marketing et commerce, ny resaka taozavatra, resaka fianarana teny vahiny, teny anglisy mba manana kokoa. Fa ny akoatr'izay dia misy koa ny tetikasa zany izay iarahany manao ny gestion de projet zany dia ao amin'ny projet io tetikasa io dia misy ny tetikasa mirona kokoa makany amin'ny fambolena sy fiompiana izay digitalisation agricole moa zany tetikasa ho ataonay voalohany. Dia misy tetikasa koa ataonay izay miatraika mivantana any amin'ny fikajiana tontolo iainana. Mamaimpoana ny fampiofanana saingy misy kosa ny fepetra tsy maintsy araina rehefa tonga amin'ny toerana sahaza ny tanora iray. Le izy zany raha ohatra ka zay ohatra mahazo mahatafavoaka manampy an'ireo tanora ireo zany zay dia rehefa avy eo izy mahatafatsangana orinasa izay natao izay noho ny fanampiany vokatra ny fanampiany ny tanora ty mahatamboary programme dia iny tanora iny zany tsy maintsy zany miadere miaraka aminay indray zany manampy manatevin-darana ato aminay izay manampy an'ireo tanora hafa izay tsy anasa ihany koa zany izay le engagement tadiavinay zany amin'ireo tanora ireo. Aritra enim-bolana ny fampiofanana izay anomboka rahampitso, mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora liana amin'izany. Asantatra Mbavarano eto amin'ny distrika Tsimondano, manana vina anaparitaka ity tetikasa ity ho amin'ny distrika 720 kosa ny mpikarakara Atsoatsy. Lafim-baovao hafa tanteraka tsy mbola navoaka ny fahatseranana hatramin'izao ireo menaka 3 taona ana orinasa iray izay nogiazana ny volana Oktobra 2022. Mitony dia ny amin'ny fitsarana mandetika ny tompon'ny orinasa izay tsy aradrariny raha ny fanazavana. Ravarazafy maina sy mbola hava-tsara mitatitra izay vaovao izay. Mivaova ny fampiaran-dalàna misy eto Madagasikara hoy ny mpisolo vava ny orinasa mpanafatra menaka iray. Inina ampina ny fiampangana rehefa olona manam-bola ary ampitomboana tsy araka ny tokony ho izy ny lamandy izay tsy aradrariny ankoatra ny fampanginana ny mpandrara sasany no tombotsondro akaiky ny mpitondra. Na aplikena araka ny tokony ho izy ve ny lalàna fa raha mikasika n'ilay monsieur Baskara sy mivadiny izay efa tsy misy ifandraisantsony amin'ilay société efa nafahana zany hoe efa natsatra mifanenjena azy tany amin'ny ambaratonga voalohany dia rehefa miakatra any amin'ny fitsarana ambony lazaina fa meloko andray izy dia sazina amin'io vola be sy mividirana hatramin'maiziny io dia zay zany mahalasa saina pitsoka ny mpampiasa vola zany les climats de méfiance lay insécurité juridique misy olona ohatrany hoe arovana dia misy olona ohatrany hoe potehana. Fa nitsakitsahan-dalàna no andikan'ny mpisolo vavy ity raharaha ity. Manaitra ny tompony andraikitra isan'isan'izy ireo mba hampiarana lalàna amin'ny rariny sy ny hitsiny. Mbola tsisy déclaration en douane akory dia efa tonga tany zareo. Dia vatany latsaka le déclaration en douane tonga dia natsona amin'izay zay. Vatany latsaka mihitsy hoe latsaka hoe io le déclaration dia tonga dia natsona lay tompony andraikitra any Majunga zany hoe afifa ho contrôlena ny menaka reo. Mangataka ny amoahana ny menaka 3 taona nogiazana ny Mahajanga moa ny orinasa sy hanafoanana ihany koa ny lamandy 7 miliara ariary. Vaovao ny fahasalamana tokony ho latsaky ny 13/9 ny tositran'ny olona no ara-dalàna hoy ny mpitsabo moderna iray. Miankina amin'ny fomba fiaina no mahatonga ny fiakarana na fidina ny tositra. Miteraka fahasimbana maro amin'ny taovan'olombelona raka izany raha toka mihoatra ny fehitro ka tsy mahazo fitsabona ny olona iray. Fanadihadiana nataon'ny Afitra Sondrabe eo amin'ny sariny Lucien Tsiry sy Mathieu Princy. Isa mitarika amin'ny fahafatesana maneran-tany ny fiakaran'ny tositra na ny hypertension artérielle.
indrindra ho antsika ty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Mitombo ny tranganaretina vokatry ny tositra amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy fa na dia ireo tanora aza dia mararina izany raha ireo rehefa nahazo taona araky ny mahazatra no ahitana ny trangana tositra. Misy ireo fambara ahafahana mamantatra ny fiakaran'ny tositra izay. Ohatra amin'izany ny palpitation na ny fidoboky ny fo aingana loatra, mora kisitina, mandeha ranorona, marary andolava, reradava, manjavona ny maso, marary atoka, ratsy torimaso, volovolo-tanana, veritadidy, mora fanina, mora sempotra, sofina maneno. Ankoatrany hoe manaranaka ny aretin'ny tositra dia antony mampipotra azy ihany koa ny fomba fiaina sy ny taona miamandroso. Atahorana kokoa mihoatra ny olon-drehetra ihany koa ireo manana toe-batana vaventy. Dia misy ireo facteur de risque fitenenana anazy, ohatra ny toaka, ny sigara, ny kafe, ny sira be loatra. Ireny zany anisan'ny facteur de risque mety hampiakatra ny tension. Ny âge koa nefa rehefa hoe miakatra ny fa misy koa nefa le hoe hypertension artérielle essentielle izay tsy fantatra mihitsy ny mahatonga anazy fa tonga ho azy ohatran'io fotsiny. Ny hypertension amin'ny zaza matetika misy antony mahatonga anazy fa matetika efa eo amin'ny tanora ambonimbony kely eo vao manomboka tena hoe misy ny hypertension. Tsy misy afa-tsy ny fanatonana toeram-pitsaboana no ahafahana misoroka sy ny mety fahasarotana teraky ny fiakaran'ny tositra izay. Manimba ny taova maro ny fietsehan'ny tositra araky ny fanazavana nentin'ny mpitsabo moderna. Tsy atahorana kokoa ny tositra ambany noho ny fiakarana ho iatran'ny fanazavana, fa kosa miankina amin'ny toe-batan'ny olona tsirairay izany. Ny tension artérielle n'olona tokony ho latsaka ny 13/9 zany normal. Dia rehefa amboniny izay ianao dia efa tsy mety satria efa manimba ny taova maro samihafa any aminao mety hanimba. Rehefa hoe tsy mihinana fanafody ianao ka miakatra le tositra foana zany dia lasa manimba ny any amin'ny ati-doha, na ny any amin'ny fo, na ny any amin'ny vo, ny hypertension, ny fiakaran'ny tositra zany. Azo sorohana tsara araka izany ny fiakaran'ny tositra amin'ny alalan'ny fanovana ny fomba fiaina, raha toa ka tsy ahitana olona tratrany ao anatin'ny fianakaviana. Nisy nihetsika fanombohana ny fankalazana ny 520 taona nijoroan'ny fikambanan'ny mpitsabo miasa amin'ny sampam-pitsaboana eo anivon'ny ministera no tanterahana tetsy amin'ny parvia Analakely androany. Maro ny asa sosialy mifandraika amin'ny fahasalamana ataon'izy ireo ao anatin'ny fikambanana izay toa ny fambolekazo, fizahana ara-pahasalamana samihafa. Tonga maro noho izany ny olona nizaha fahasalamana teny toerana tamin'ny ity androany ity. Pejiny kolotsaina nandrobaka medaly volamena sy amboara nandritra ny fiadiana ny tompon-dakana Afrika taona 2024 teo amin'ny kilalaon-tsaina échec sokajy zazavavy latsaky ny 12 taona i Aina Mahasambatra avy amin'ny kluba IKM Machis Club ity zazavavy ity. Larana voalohany tamin'ny mpandray anjara 530 manderana ny Afrika izy izay izy tsy mbola resy mihitsy atao anatin'ny fiodinana sivy nataony. Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany mavesatra ny stazy omena ho an'ireo olona voapanga fananao fanararaotana aranofo any Amerika. Mety hatratratra any amin'ny figadrana an-tranomaizina mandritra ny 30 taona zany ho an'ireo voapanga. Ity sazy ity no sazy farany ambony any an-toerana. Ho any androany, mpilalao sarimihetsika iray antsoina hoe Danny Masterson no voapanga fananolana vehivavy 3 arivo elika higadra 30 taona an-tranomaizina rehefa niakatra fitsarana ny raharaha. Onjalalaina ranavy manana Manohy Randriamalala. Voaelika higadra 30 taona an-tranomaizina noho ny fanolanana nataony tamina vehivavy 3 ilay mpilalao sarimihetsika Amerikanina Danny Masterson. Ity sazy azony ity no sazy farany enjana indrindra fanome ireo olona voapanga fananolana any Amerika. Teo anelanela ny taona 2024 sy 2023 no voalaza fananaovan'ity mpilalao sarimihetsika ity ny filandratsiny tamin'ireo vehivavy 3 ireo. Ny taona 17 nefa vao nasany Turka ireo niara-ny filandratsy no nitahotra izy ireo. Anisany eny matetika any amin'ireo firenena Amerikanina ny fanamparany mpanao totosa sarimihetsika ny filandratsiny amin'ny mpilalao sarimihetsika na ny mpankafy azy ireny. Ireny toe-javatra ireny izay miteraka hetsika sy fitakiana maro any an-toerana. Mpilalao sarimihetsika antsoina hoe Bijou Philips ny vadin'ity voapanga amin'ny fanolanana ity. Mananjanaka vavy 7 taona ihany koa ny lehilahy. Tamin'ny faraparan'ny taona 1709 ny tena nampalaza azy tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny andian-tantara That 17 Show niaraka tamin'ny Mila Kunis sy Aston Kutcher.
ny volana jona 2024 izy no samborina tany Londres ary nandritra ny fisamborana azy dia nanambara ny Brown ny mpamanolalana Los Angeles fa fiampangana fanararotana ranofo roa mavoasaringotra ity mpilalao sarimihetsika ity no nofoanana noho ny tsy fahampin'ny pirofo. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany fandarana ahoana marina Global News toy ny mahazatra no arahinao vetrany aoriana izao fampalalam-baovao izao izay kosa no lohateny horonan-tsary ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS amin'ity Aliny Zoma ity ny tena kokoa sa tomboka lasy tongovavy mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitsindray veloma tompoko.